Ny didy voalohany indrindra ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Izany no iarahantsika mandinika amin'izao maraina izao anasako anao ampitiavana. Fa le miarabantsika rehetrarehetra indray tafahoana soma tsara amin'ny alalan'ity fandaharana izay efa mahazatra antsika ity, ny fiadanany tompony ho anao sy ny ankohonanao. Dia hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao dinidinika izao. Rainay izay any an-danitra misotranao izahay. Noho ny fitantananao anay ka tafahoana indray izahay amin'ny alalan'ity fandaharana efa mahazatra anay ety. Misotrany amin'ny famondramponao, misotrany amin'ny fitantananao rehetra ary misotrany amin'ny fitiavanao. Matsapa nefa izay tsy fahatanteranay, koa mangataka famelan-keloka, mangataka ny fanadiovana izahay. Ankehitriny ary, raha andinika ny teninao izahay dia mangataka ny fanena masina mba hirotsika te-amponay ahazonay mandray tsara izay tianao ambara amin'ny alalan'ny teninao. Koa mitenenina Jehovah fa mienanao izahay minaran'i Kristina angatana ny vavaka. Amen. Ampifaliana mandrakariva tokoa no iaonana ry namana isany, ry mpiara-mandinika ny ten'Andriamanitra isany any amin'ny toerana izay misy anao any. Ny diniantsika androany dia ilay hoe fizarana faharoa amin'ilay hoe ny firenena rehetra fandiniantsika tamin'ny herinandro ihany moa izany. Ka ny androany dia hiresaka antsika ny amin'ilay didy voalohany indrindra ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Fantatsika tsara fa ny saidina no sekoly anankiray ianarantsika olombelona voalohany raha vao nivoaka avy teo am-pelantanan'ny Mpahary. Isika toerana izay nahafahantsika nianatra, nahafahantsika nanitatra ireo fahalalana momba n'Andriamanitra sy ny momba ny amin'ny zavaboary. Tsy hoe zanak'Andriamanitra fotsiny Adama sy Iva tao amin'ny saidina, fa tena mpianany koa izy tahaka antsika ihany koa. Ary tao amin'izany say izany dia nandray lesona avy tamin'ilay fahendrena tsy hita lany. Izy dia ilay mpamorona izany. Ao amin'ny Genesis toko faharoa no ahitantsika ny fandaminana izay napetrak'Andriamanitra, ary ahitantsika ihany koa ilay didy izay napetraka voalohany tamintsika olombelona. Izao no voalaza amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nampaliriany Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mate izaha sady tsara ho fihinana. Ary ny hazo naina teo voan'ny sasy ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy. Ary nisy io nivoaka avy tao amin'ny Edena nandeha nanisa. Hatreo izy dia nizaraka ny sampana efatra. Ny anarany voalohany dia Pisona. Io no mandeha manodidina ny tany avila rehetra izay misy ny volamena. Ary tsara ny volamena amin'izany tany izany. Ary ny bedola sy ny tato sy ny vato berila. Ary ny anaran'ny ony faharoa dia Gihona. Io no mandeha manodidina ny tany kosa rehetra. Ary ny anaran'ny ony fahatelo dia Idekela. Io no mandeha tandrifon'ny Asiria. Ary ny ony fahaefatra dia Eufrata. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra an-dralehilahy ka namponina azy eo amin'ny saidina hiasa sy hitandrina azy. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra amisa dia azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ry mpiara-midinika namana, tao amin'ny saidina no nametrahana izany fandaminana izany, napetraka tao amin'ity toerana ity Adama sy Eva mba hiasa sy hitandrina ny sa, toerana kanto, toerana mahafinaritra, sekoly anankiray nahafahan'izy ireo nianatra ny momba ny Mpahary, nianatra tamin'ny alalan'ny zavaboary. Tao koa nefa no nahitana ilay didy mandidy voalohany, fandrarana ny olona tsy hinana ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Mety ametraka fanontaniana angamba ianao hoe mety voarara koa ve izany ny fahalalana hafa sasany ary amin'ny fomba ahoana? Tsy fantatsika ny fandaminan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mahalala ny hevitra hiverana antsika. Izy no mahafantatra, anjarantsika ny mankatoa an'Andriamanitra ny zava-miafina rehetra. Ny fikasan'Andriamanitra dia ny ampianatra zava-dalina ny olona ka hiaro amin'ny fahoriana izay mety ateraky ny fahalalana
ny zavatra sasantsasany. Fantatsika tokoa fa arivo taona taty aorinany e, rehefa nangataka mpanjaka ny Israely araka ny dinikely fanaovantsika tamin'ny fotoana lasa, dia nasehon'Andriamanitra azy ny ovokany. Ary hitantsika tsara fa nampafantarin'Andriamanitra ny vahoaka fa ahatra hatramin'ny andro farany ny fanapahan-kevitra izy ireo hiala tsy eo ambanin'ny fahefan'ny tompo mivantana. Amin'ny ty herinandro ity dia te hisarika ny saintsika rehetrarehetra fa tsy tao anatin'ny fikasan'Andriamanitra velively ny alavo ary Satana na ny olombelona. Fa fantatsika tsara fa toy ny zavatra mampalahelo na tonga loza be ny fikomian'ny Satana ka ary nitarika nakany amintsika olombelona izany ary nampalahelo fa tsy hita intsony ilay fahasambarana tonga lafatra izay efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona. Ny bokin'ny Daniela dia nampy antsika amin'ny herinandro ity mba ahafahantsika mandinika hoe manahoana tokoa moa ny zavatra nitranga rehefa tokana nanapa-kevitra isika olombelona hiala teo amin'ny mbany fitantanan'Andriamanitra mivantana. Ry mpiara-midinika namana, Andriamanitra nametraka ilay didy voalohany ny amin'ny fandramana. Ny antony dia izao, Andriamanitra malala ny hevitra hiheverana antsika. Amin'ity androany ity ihany koa, raha misy fandaminana tian'Andriamanitra hapetraka aminao, raha misy fandaminana tian'Andriamanitra hitarihana anao, ekeo izany satria fantatr'Andriamanitra izay mahasoa antsika. Ny anjarantsika dia manaiky ny fitantanana satria voary noforonony teo am-pelantanany izy zao sy anao. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra indray amin'ny alalan'izany dinidinika izany, mirary soanao indray amin'izay rehetra ataonao androany ka ekeo ny fandaminana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dia hiaraka hivavaka ary isika ankehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny teny nomenao anay ka nampatsiahy anay ilay didy voalohany izay nomenao tao amin'ny sahidina mba ho fandaminana tokony ho arahan'ireo ray aman-dreny tamin'ny voalohany kanefa indrisy fa niala tamin'izany izy ka tonga ny karazana fahoriana ary ny taty aoriana aza dia nanjary nitady fanjakana izay tsy eo ambany fehezanao. Androany kosa dia mangataka izay Andriamanitra omeo anay mandrakariva ny fanenao masina mba hanekenay izay fandaminana tianao hitondrana ny fiainanay tsiraray avy. Dia tantano izahay amin'izay rehetra ataonay androany, aza mahafoina mahasaraka anay. Anaran'i Jesosy no angatahana izany mivavaka izany. Amen.